Manatra ny araba topolasy toko vavy ary falitafaraka aminao amin'ity takarivany alarobia ity manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany maromaro ny vaovao misongadina hoentina amintsika amin'ity takarivany alarobia ity manasanao araka nefa nambara teo anaraka izany hatramin'ny farany ny toyan'ny fivorimbe tanterahana eny amin'ny CCI vato eny tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny fampiavana-pirenena hoentina amintsika ny akon'izay tamin'ity andro androany ity isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny famorinam-panao gazety nataondrareo teo ny ministera ny asa vaviny teo tafiditra indrindra ao anatin'ny programa anasa fampahafantarana ny programa anasa an'izany ministera izany no nampitaina tamin'ny pampalala vaovao akoatra izay moa dia hoentina amintsika ihany koa zany ny sehatry ny indostria eto Madagasikara sy mifaneho-kevitra mandidina izay lafim-baovao miompana indrindra amin'ny ara-toekarena aloha no isantarantsika ny fampalalam-baovao nahitana fihenana lehibe dia lehibe ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ho famenoana ny banga dia hiroso amin'ny antsoina hoe lavanty na ny famarotana ireo entana Voakasik'izany izay mitoby eny anivon'ny seranan-tsambo manerana ny Madagasikara ny sampandraharaha misahana ny fadin-tseranana na ny DGD eto Madagasikara arahantsika eto anatin'ity sary ity ny fanampanazavana makasika izay. Nahitana banga amin'ny tetana 1.10 miliara ariary ny vola niditra tao amin'ny kitapom-bolam fadin-tseranana tamin'ny volana martsa araka ny nambaran'Andriamatoa Rabenjairika Narvony tale jeneralin'ny fadin-tseranana na DGD. Ho famenoana ny kitapom-bola fadin-tseranana ary dia hiroso amin'ny lavanty ireo entanao amin'ny seranan-tsambo manerana Nosy ny DGD ny alatsinainy 4 aprilo avy zao ary tototsaina ao Tomasiny zany. Ny zavatra tiana tsindrina angambany dia hoe io lavanty io zany dia natao araka ny lalàna izay mifehy ny ladoany eto Madagasikara rehefa mijanona mihoatra ny andro maromaro sy volana maromaro any anatin'ny poro ny entana dia alefa lavanty izay karakaran'ny fanjakana malagasy. Mampiasa commissaire priseur na varitany ny ladoany rehefa mikarakara an'izany fa tsy ataony irery izany rehetrarehetra zany dia atao ao anatin'ny fangaraharaha tanteraka ary atao koa izay idiran'ny vola betsaka indrindra ho an'ny fanjakana ahafahana mampiasa izany vola zany ho ampiasain'ny budget am-panjakana. Ny zavatra tiana homariana angambany amin'ilay lavanty any atao masina dia izy io zany dia soumission cachetée no atao amin'izy io zany hoe tsy ohatran'ireny lavanty apahabe maso hoe manangatanana reny zany efa natao ihany izy io tamin'ny herintaona fa dia izay olona rehetrarehetra te hividy zany dia mametraka valopy misy ny soumission ao anatiny dia mametraka ny vidiny asany mba zany vidiny zavatra zany dia rehefa avy eo anaovana dépouillement ka izay ambony indrindra zany no voaray mahazo an'ilay entana. Nanamarika ny DGD fa azon'ny tompon'entana ihany ny maka ny fananany mialohan'ny andro voatondro hanatotsana ny lavanty amin'ny alalan'ny fandoavanareo abatseranana takina aminy. Ao anaty fanarenana ny kitapom-bola ny fadin-tseranana trany dia nilaza ny tale jeneralin'ny fadin-tseranana fa niroso tamin'ny fanaraha-maso eo anivon'ny fadin-tseranana ka nahatratra 700 ny fandikan-dalàna mikasika ny fampidiran-ketritra tsikaritra teny amin'ireo seranan-tsambo hatramin'ny tapany taona efarany 4.4 eo ihany koa ny fanaraha-maso natao teny anivon'ireo orinasa mba ahafahana misoroka ireo karazana fandikan-dalàna sy fanambarana sandoka.